fahatsaran'Andriamanitra ny fiadanan'Andriamanitra ho antsika mpanaraka ny fandarana eto amin'ny MCTV dia manonona n'izay voninahitran'Andriamanitra zay anenika ny tsiraray avy ary eto dia miarabantsika tratry ny taona vaovao 2024 tonono izay fombiazana fitahian'Andriamanitra fahatsaran'Andriamanitra izay ity taona ity no napetraka ny tompo ho taona tena hoe feno ny fitobahana fahasoavana sy ny fahatsaran'Andriamanitra ary taona ny fanjakana vakitsika atao amin'ny Genesis toko voalohany ny andininy fa 20 amin'ny anaran'i Jesosy Kristy manao hoe ary Andriamanitra nitsodrano azy marofara sy miabetsaha zay le taona 2024 iabetsaka ny fahasoavan'Andriamanitra fitahian'Andriamanitra ny fahatsaran'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika tsiraray avy ka mampanimpo azy ary manjakany ny hazan-drano amin'ny ranomasina sy ny voromanidina ary ny biby rehetra izay metsiketsika ambonin'ny tany ho taonany fahabetsahana sy ho taonany fanjakana manjaka amin'ny hazan-drano ho apetraka Andriamanitra amin'izay toeran'izay ianao amin'ny taona 2024 ity manjaka amin'ny lafiny rehetra raha resaka aretina dia manjaka ianao afaka mandidina aretina tsy hiditra ny fiainanao sy ny tokantranonao ianao manjaka ianao afaka miantso ny fahasoavana sy ny fitahin'Andriamanitra hiditra ao amin'ny tokantranonao afaka miantso ny fahatsaran'Andriamanitra ny fahasalamana filaminam-piainana fandehanan'ny fiainana hiditra ao anatin'ny tokantranonao eto zay dia mitsodrano zay rehetra manaraka izao fandarana zao iabetsaka ka hitolo mbola tsisy ohatr' zany ny fahasoavanao ny fitahianao ny fandarahana taonao tsy janony io fa andeha tahaka ny voninahitra makamy voninahitra tsy janona tsony io ary ho apetraka Andriamanitra amin'ny toerana misy ianao anjaka ny zavatra rehetra voalohany ianao any am-pianarana tena ahita fitianao ampiasana ohatra amin'ny olona rehetra ianao any ampiasana ary ny zavatra rehetra ataonao dia hisy fiatraikany lehibe amin'ny fianakaviana amin'ny manodidina ny zavatra rehetra ataonao satria mipetraka amin'ny toeran'izay manjaka izay ianao dia afaka atsono ny vavanao io dia tonga raha miantso fahasoavana io dia tonga raha manafoana zavatra anankiray io dia foana ho fenony fahefan'Andriamanitra fenony fitiavan'Andriamanitra fahatsaran'Andriamanitra ny ianao zay manaraka izao fandarana MCTV izao mahomby aza ho taona eniky ny voninahitr'Andriamanitra rehetra ny taona 2024 miaraka mifaly aminao zay dia manonona ny fahatsarana amin'ny fahatsaran'Andriamanitra ao amin'ny MCTV dia mahomby aza amin'ny anaran'i Jesosy mpandresy be ianao.